للبشر وهدية طوق النجاة والهادي للبشرية، في كل حرف ثواب بين السطور معجزات، في كل قصة جوا الكتاب في عظة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Falnitinanay miarahaba antsika rehetra mpanaraka an'ity fandaharana émission islamique spécial Ramadan, izay resadresana manokana mahakasika ny tantarany mpaminany Musa alayhi salam. Ilay mpaminany nosafidiny Allah subhanahu wa ta'ala mba hanala ny zanak'Israely ao Egypta eo ambany fanagejana mavaivay amin'ny Firaona, ka hanala azy ireo ao ary andeha izotra any amin'ilay tanàna nosoratany Allah subhanahu wa ta'ala ho azy ireo. Izany dia hitantsika fiandohana izany tantara izany, ary hitantsika hatramin'ny omaly ny zavatra izay nataon'i Musa alayhi salam tamin'ny fanomezana tontondry anankiray an'iny Egyptianina iny, ka matsina izany Egyptianina izany. Ary ny andro faharoa dia mbola nahita ny Israelianina izay niady tamin'ny Egyptianina iny tamin'ny andro voalohany, mbola niady tamin'ny andro faharoa, ka nanome tsiny izy tamin'ilay zanak'Israely fa hoe olona tia problema izany lehilahy izany. Rehefa avy eo dia nivoaka ilay sekret, navoaka n'ilay zanak'Israely manao hoe: ya Musa, aturidu an taqtulani kama qatalta nafsan bil ams in turidu illa an takuna jabbaran fil ard wa la turidu an takuna min al muslihin. Ianao ry Musa dia mila hamono ay tahaka ny namononao ny olona omaly. Teo no nivoaka ny sekret satria tsy nisy nahay hoe Musa no namono an'ilay olona omaly, ka navoaka n'ilay olona iny hoe Musa no nahavanin-doza an'izany. Ka teo dia nivoaka ny resaka, ary Firaona dia nanadiady iza marina i Musa, ary rehefa jerevana ireo dossier mahakasika ny Musa dia hita fa izy dia anisan'ny zanak'Israely, ary reny ihany ny reny nampinono azy zay ny karamany Firaona. Izany hoe nahatsaro tena voafitaka nandritra ny 30 taona i Firaona tamin'ny fitezana an'izany Musa izany, ka tezitra tsy misy atezerana afa-tsy hoe amin'ny famononany Musa no hevitra farany. Nandritra ny 30 taona namolavolan'ny Musa izy, fa kosa amin'ity androany ity dia nivory i Firaona sy ireo olona rehetra handeha hamono an'izany Musa alayhi salam. Ka teo indrindra nisy lehilahy izay hoe anisan'ireo niaraka mivory tamin'ny Firaona, niazakazaka mafy nandeha nampafantatra ny Musa fa hoe mivoanao fa i Musa sy ireo Firaona innal mala'a ya'tamiruna bika liyaqtuluka. Izany hoe ireo lohandohan'ny mpisorona miaraka amin'ny Firaona dia nivoaka ary namoaka didy izy ireo fa hoe handeha hamono anao tamin'ny zavatra izay nandalo. Ka nivoaka i Musa amin'ny nangovotra izy no sady natahotra tamin'izay fotoan'izay, ka nandeha nizotra any Madian tany Jordanie no nandehanan'izany Musa izany. Rehefa mivoaka tao Egypta izy dia namakivaky ny désert, izany hoe tany karakaina tsy misy zava-maniry, vatovato nafasika no nandehanan'i Musa alayhi salam, ka namakivaky an'izany 1000 kilometra, izany hoe 1000 kilometatra nataon'i Musa alayhi salam tamin'ny tongotra, izany hoe dia tongotra niala tao Egypta mandra-pahatongavany tany Madian. Nandritra ny 7 andro no nanaovan'i Musa alayhi salam an'izany zavatra zany, ary Qur'an al-Karim dia miteny amin'izany manao walamma tawajjaha tilqa Madiana qala asa an yahdiyani rabbi sawa as-sabil. Rehefa izy nitodi-doha tany Madiana, izany hoe niala tao Egypta nandeha tany Jordanie, dia teo izy nangataka tamin'ny Allah subhanahu wa ta'ala manao hoe asa rabbi, aengany Allah subhanahu wa ta'ala zay tompoko mba hanitsy ay amin'ny lalana, izany hoe hamalavala azy eo amin'ny lalana zay andehanany ary ho tonga amin'ny toerana zay tiany aleha.
nandeha izy nandeha tamin'iny lalan'iny andritra amin'ny 7 andro izany hoe 1000 kilometra nataony anatin'ny 7 andro tamin'ny dia tongotra ka rehefa nandeha izy tonga teo Madiana teo izy dia mitantara ihany Korana fa nahita ireo andian'olona izay mpiandrondry ireo andian'olona mpiandrondry ireo dia ny tao anatin'izany dia mampiandrondry ireo ary mampisotro ranoondry teo anilan'ny vovo anankiray ary rehefa nahita an'izany izy dia teo ihany koa izy nahita vehivavy anankiroa izay hoe niala kely anireo mpiandrondry mampisotro ranoondry ireo dia gaga izy nahita an'izany zavatra izany izany hoe fomba fijery zavatra vaovao izay tsy mbola hitany tany Egypta izany zavatra zany fa izy mahita reto lehilahy ranjany na matanjaka mampisotro ranoondry ary misy vehivavy anankiroa aty amin'ny sisiny mipetraka. Tantaran'ny Korana manao walamma warada ma'a Madiana wajada alayhi ummatan minan nasi yaskun wa wajada min dunihim imra'atayn tazudan qala ma khatbukuma qalata la nuski hatta yusdira riha wa abuna shaykhun kabir. Rehefa tonga tany Madiana dia nahita teo amin'ny vovo fampisotroana ny rano fampisotroana ireo biby fiompy dia nahita andian'olona izy hoe Korana al-Karim nampisotro ranoondry ary nahita izay nisitaka kely eo akaikin'izy ireo vehivavy anankiroa dia lasa izy nanatona an'izany vehivavy anankiroa zany dia nanontany izy hoe qala ma khatbukuma inona zavatra izay ataonareo mijanona eto qala la nuski hatta yusdira riya wa abuna shaykhun kabir. Zay izy dia tsy afaka isemele izany hoe hiditra hiaraka amin'ireo olona matanjaka ireo andeha hampisotro rano ny ondrinay satria zay tsy manana anada no sady tsy manana ray fa rainay efa antitra tsy mahavita manao an'izany zavatra zany ka voatery zahay roa no manao an'izany. Dia rehefa nanotena an'izany iny vehivavy iny dia fasaqalahuma dia niraisiny Musa alayhi salam le ondrin'izy ireo dia izy no nampisotro rano ny ondriny zany vehivavy anankiroa izany. Rehefa vita zany dia teny Korana thumma tawalla ila dhil, rehefa avy izy dia niala avy hatrany tsy nanao resaka na tsy napresaka an'ireny vehivavy ireny na tsy nanao tsy nitaky ajry zany hoe tombony tambiny tamin'ireny vehivavy ireny tsy misy zavatra zany ataony fa thumma tawalla ila dhil izany hoe niala tamin'izy dia nandeha nanantona ny aloka ny zavamaniry anankiray dia mipetraka. Dia teo izy dia mbola nanao doa ihany koa manao hoe rabbi bima anzalta ilayya min khairin faqir. Teo izy dia nangataka amin'ny Allah subhanahu wa ta'ala fa faqir izany hoe mahantra izy zay niala tamin'ny fiadanana zay nisy azy teo anatrano Firaona dia nandeha amin'ny toerana anankiray tsy misy olona mampiatrano azy tsy misy sakafo hoaniny fa rano sotroina fotsiny no azy Musa tamin'izay fotoana izay ka nangataka doa tamin'ny Allah subhanahu wa ta'ala izy tamin'izay fotoana izay. Rehefa nandeha nipetraka fotoana maharitra kely Musa alayhi salam dia faja'atuhu ihdahuma teo dia nisy ilay ray tamin'ireny vehivavy reny ray tamin'ireny vehivavy anankiroa izay nampisotrony nangalainy nampisotrony rano ny ondrin'izy ireny dia tonga teo anatreny. Faja'atuhu ihdahuma tamshi ala istihya zany hoe tonga teo anatreny reny amin'ny fomba fenienatra zany hoe na iresaka Musa alayhi salam dia menatra izy ireo zany vehivavy no ilaina eo anatreny finoana Islam. Vehivavy manana enatra fa saingy voatery izy dia tsy maintsy manantona ani Musa alayhi salam. Qalat inna abi yad'uka liyajziyaka ajra ma saqaita lana zany hoe izy dia niteny tamin'ny Musa manao hoe ny rainay zany hoe papanay dia miantso anao mba hamaly soa tahaka ny namalinao soa tamin'ny fampisotroana ny rano ondrinay. Dia falamma ja'ahu Musa rehefa tonga teo anatran'izany lehilahy zany dadan'ireny vehivavy reny wa qassa alayhi al-qasas dia nitantarany ny tantara izay nahazo azy zany hoe ny tantara hatramin'ny fahakeliny na nipiezany reny azy tao amin'ny rano ka hatramin'ny trano Firaona ziska izy na fahatolona tsy nandritra nireny 7 andro nandeha namakivaky an'izany 1000 kilometra wa qassa alayhi al-qasas zany tantarany avokoa ny tantara rehetra izay nahazo azy dia namaly zany rangahy zany manao qala la takhaf najawta min al-qawmi adh-dhalimin aza matahotra anao izy fa efa afitra anao manoloana nireny vahoaka izay mpanao tsindrazo lena zany hoe vahoaka ny Firaona alayhi lana dia efa afitra anao manoloana an'izany zavatra izany. Qalat ihdahuma teo ihany koa dia niangavy ny ray tamin'izy ireo ny ray tamin'ireo vehivavy zany manao ya abat istajir o ray zany hoe papa o istajirhu
raiso mpiasa ato amintsika izy io zany hoe omeo asa satria izy tsy manana asa tsy manana toerana hitoviana tsy manana sakafo hanina de niteny ray tamin'ireo vehivavy istajiru zany hoe raiso mpiasa ato amintsika izy inna khaira man istajarta alqawiyyu amin satria ny mpiasa tsara indrindra ho raisina amin'ny vanim-potoana zay misy antsika zao de ilay matanjaka satria Musa alayhi salam araka mvolazantsika dia ranjanana matanjaka ary na vita na makivaky ireo andihana olona zay nampisotro ranondry na vita nanala azy ireo ary nampisotro ranondry an'ireo vehivavy zay marefo dia tena inna khaira man istajarta alqawiyyu amin zany hoe olona matanjaka ranjanana wa amin any koa olona azo antoka inona manambarantsika fa Musa alayhi salam azo antoka dia ny fampisotrony rano anondry reny vehivavy reny tsy mila tampony izy zany hoe olona azo antoka tsy mila tampony amin'ny zavatra zay ataony no sady tsy namary resaka maro tamin'ireny vehivavy reny mba haka relation sy ny tariny tsy nataony Musa alayhi salam zany ka azo antoka tanteraka i Musa alayhi salam de rehefa niteny an'izany iny vehivavy iny dia niteny ilay rainy zany hoe ny rainy zany vehivavy zany manao hoe qala niteny izy manao hoe inni uridu an unkihaka ihda ibnatayya hatayn ala an ta'jurani 8 hijaj zany hoe zao izy hoe asa zay ataonao ato amiko dia ilaiko anao miasa mandritra ny valitaona miandry reto ondry reto mampisotro rano azy miandro ondry ary manao zavatra rehetra zay ilaina force ato aminay tambin'izany mandritra amin'ny valitaona dia ho ampanambadiako anao ny zanako voalohany zany hoe lay vehivavy voalohany dia omena an'izany Musa alayhi salam satria tsy karitra n'iny lehilahy iny satria tsy karitra n'io rainy io fa fomba fiteniny ty vehivavy ty de manam-pitiavana amin'ny Musa alayhi salam inona no antony tenina zany satria izy dia nanome toetra mendrika any Musa istajiru hoe raisi-piasa atao amintsika izy inna khaira man istajarta alqawiyyu amin ny olona tsara mendrika raisina piasa dia olona matanjaka no sady olona azo antoka zany hoe toetra tsara dia fantatra ny indangany fa hoe mety manam-pitiavana ny Musa alayhi salam ka tonga de miproposeny inni uridu an unkihaka ihda ibnatayya hatayn ala an ta'jurani 8 hijaj zany hoe ilaiko anao anambady ray ato amin'reto zanako reto mba tambin'izany ny mahariny zany dia miandry ondriko anao mandritra ny valitaona fa iny atmam ta'ashara ny faminahiny tika fa raha ohatra kosa fenona 10 taona izy faminahiny tika zany hoe avy aminao zany hatsaram-panahy avy aminao izany rehetra izany dia Musa tamin'izay fotoan'izay manao hoe qala dhalika bayni wa baynika ayyama al-ajalayn qadaytu fala udwana alayka dia nanaiky Musa ary nanatanteraka an'izany nandritra ny 10 taona no ny andrasan'ny ondry tamin'izany fotoana izany ary nandritra ny 10 taona io araka mivolazantsika fa hoe ny etape zay nandalan'ny Musa alayhi salam manomboka ny fahaterany ka hatramin'ny 30 taona dia tao amin'ny traniny Firaona nanomboka amin'ny 10 taonany ka hatramin'ny 40 taona zany hoe 10 taona no ny laniny tao Madian tao Jordanie ny androtra izy nahitra amin'ny 10 taona de rehefa aveo tapitra ny 10 taona azon'ilay vehivavy ary lasa vatiny izy rehefa aveo feno 40 taona izy dia aorinan'io dia handeha izay hitantsika raha ampitso mahakasika an'izany zany hoe rehefa feno 40 taona izy ary ireo mpaminany rehetra rehefa feno 40 taona dia eo no safidianany Allah subhanahu wa ta'ala azy hanomena an'izany hoe afatra masina zany amin'ny 40 taona satria eo ny olona anankiray dia matotra manana ny maizy azy ary zany nalainy tahaka manerina an'izao tontolo zao tsy mahazo milatsika ho filohan'ny pirenena ny olona anankiray raha tsy feno 40 taona zany dia nalana tamin'ny finoana islam ary finoana zay manana ny maizy azy satria safidiny Allah subhanahu wa ta'ala 40 taona vao olona anankiray matotra tokony hitondra vahoaka tokony hitondra ny tanàna anankiray sy ny firenena anankiray zany dia fomba fampianaran'ny finoana islam ho hitantsika raha pitso insha Allah mahakasika an'izany fa tiantsika ho tenenina fotsiny fa maninona ny andro ondry ny mpaminany Musa alayhi salam fa maninona tsy zavatra hafa no nataony mpaminany Musa alayhi salam zany hoe Musa alayhi salam zay antsoina hoe Amir Musa prince Musa fiafarany ve nandeha ny andro ondry eny
fiafarany ny androny satria ny zavatra tiany Allah subhanahu wa ta'ala ampitaina ao aminy satria ny ondry no biby anankiray zay sarotra ampionina tokoa zany hoe sarotra ambenana tokoa ny ondry no biby anankiray raha omby izy mbola zavatra moramora mampiona ny omby na hoe mitondra ny omby anankiray amin'ny lalana fa ny ondry dia samy manana ny lohany zany hoe tsy misy zavatra sarotra mampivondrona ny biby anankiray mihoatra ny ondry ka ny mpaminany rehetra dia nandalo amin'izany fiambesana na fiandrasana an'izany ondry zany araka ny tenin'ny mpaminany sallallahu alayhi wa sallam manao hoe ma ba'atha Allahu nabiyan illa wara'il ghanam zany hoe tsy nisy mpaminany nalefany Allah subhanahu wa ta'ala teto ambony tany afa-tsy ny andro ondry no asan'izy ireo qalu niteny ireo sahaba tamin'izay fotoana wala anta ya rasulullah na dia ianao koa ary ry mpaminany dia niteny wa hatta ana eny za ihany koa dia anisany ny andro ondry tamin'ny vanim-potoana zany hitantsika tamin'ny fahatandroany mpaminany Muhammad sallallahu alayhi wa sallam talohany nidirany amin'ny resaka varotra tamin'ny Khadija bint Khuwailid dia ny andro ondry ihany koa izany mpaminany Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ary teo amin'ny fiandrasana ondry ny mpaminany Musa alayhi salam dia nampiasa ny tehana zany hoe tehana lehibe izay noentiny iny ary iny tehana iny zay ao aoriana kely ao misy asany izy iny tamin'izany fotoana zany dia fa ino azy ty fanroasan'ny ondry izany tehana zany fa ho hitantsika raha ampitso inona no asa zany tehana zany eo anatrehany mpaminany Musa alayhi salam raha ampitso insha Allah dia ho hitantsika an'izany zavatra izany satria Musa alayhi salam dia nisany misafidiny Allah subhanahu wa ta'ala ho mpaminany hanala ny zanak'Israely ary ho hitantsika raha ampitso hoe niala ao anatin'ny etape faharoa ny Musa alayhi salam zany etape ny i'dad voalohany hoe etape ny ambaratonga ny fanamboarana azy famolavolana azy voalohany dia tao Egypta ny faharoa tato Madiana ary miditra amin'ny etape fahatelo dia ny muwajahat Firaun zany hoe fidirana na ihany koa azo an'izany zavatra izay nomeny Allah subhanahu wa ta'ala azany ho lasa mpaminany izany Musa alayhi salam zany hitantsika raha ampitso insha Allah wa naktafi bihadha alqadr atreto ny fandaharantsika ary mametraka ny mandrapitafa ao amintsika rehetra izay nanaraka nyty fandarana ty hatramin'izao izao fiafaran'izao misaotra ihany koa ny teknisiany na mampita anyty fandarana ty any antrantsika tsirairay ihany ny tena kosa dia manome ny fotoana ho amin'ny raha ampitso wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh بالله رب العباد سواه يبقى لنا طارق نور وخير لكل الحياة قرآن كريم هدى للبشر وهدية ضوء النجاة والهادي للبشرية كل حرف سواد بين السطور معجزات في كل قصة جوا الكتاب في عظات